Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Anongilan'ny sofina ao ry tompoka valio, Andriamanitro vonjeo ity mpanomponao mahatoky anao, iantrao ao ry tompo fa miantso anao tontolo andro. Salamo fa 5:20. Amin'ny fofeny fitiavagna no anolorana fiarabagna antsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeo-ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjapeo mamitambatra antsika ho iray sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosezi mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafi ireo fampianarana sy toriten'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo-ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna antsika EOV jiaby tratran'izao alahady fa 120 mandavan-taona amin'ny taona D amin'ity taona 2024 ity. Koa amin'izao alahady fa 120 mandavan-taona izao dia toloran'ny eglizy loahevitra isika ny hoe fianakaviana iray eto an-tany, iray anan-danitra isika. Ndeo renesitsika ireo vakiteny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque Ray aman-drenitsika. Vakiteny masina voalohany, bokin'ny Isaia ampaminany. Izao no lazain'ny Tompo, tonga ny fotoagna moriagna ny firenena rehetra mba amin'ny samihafa fiteny rehetra. Ho avy izy ireo ka hahita ny voninahitro, ary hanao fahagagagna eo amin'izy ireo aho. Ary ny afa-mandositra taminy dia anirahako any amin'ny firenena any Tarsisa, Fola, Loda, mpandefa zanatsipika, Tobala sy Javana. Ary any amin'ireo nosy lavitra tsy mbola nandreny laza kokory, na nahita ny voninahitro, dia itory ny voninahitro any amin'ny firenena ireo. Ny avanao rehetra dia averin'izy ireo avy amin'ny firenena rehetra
ho fanatitra ho an'ny tompo haveriny mitaigny tsoavaly ambonin'ny kalesy ampilanjana mitaingina mole amandrameva ho ao amin'ny tendrombohitro masina ho an'ny Jerosalema hoy ny tompo toy ny itondrany zanak'Israely ny fanatitra ho anaty lovia madio any antranon'ny tompo ary misy halaiko azy amin'izy ireo ho mpisorona sy levita izany ary ny tenin'ny tompo hisaorana ny Andriamanitra. Vakiteny masiny faharoe taratasy ho an'ny kristianina Hebrio. Ry kristianina havagna, efa adinionareo ny fananarana milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka, aza manamavo ny famaizan'ny tompo ary aza mbaketraka amin'ny fananarany ianao fa izay tian'ny tompo no faiziny ary izay rehetra raisiny ho zanaka no kapohiny. Fampianarana ho anareo ny fikapohany fa toy ny zanaka no itondran'Andriamanitra nareo ka iza no zanaka tsy faiziny rainy marina fa mampahory amin'ny andro anaovany azy ny famaizana rehetra fa tsy mba mahafaly nefa any aoriana kosa dia ahavokatra fahamarinana amampiadanana ho an'izay nandray azy izy koa enjany ny tanana miraviravy sy ny lohalika miketraka ary aitsio ny diany tongotrareo mba tsy birioka ny mandringa fa ijoro mahitsy tsara. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Ombatsika mianakavy any ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany.
evanjely masina nysoratany masindaly io ka voninahitra aneo anao ry tompo. Tamin'izay ny andro zegny i Jesoa nitety ny tanàna sy ny vohitra ka nampianatra sy nandroso ho agny Jerosalema. Ary nisy olona anankiray nagnontany azy hoe, Tompoko, moa dia vitsy ihany no voavonjy? Ka hoy izy tamin'ny olona, mikeleza aina iditra amin'ny varavarana ety, fa lazaiko aminareo fa maro no hitady iditra nefa tsy ho afaka. Satria rehefa hitsangana manidy ny varavarana ny tompotragno no tavela agny alatragno ianareo, ke andondona ny varavarana hanao hoe, Tompoko, voa izahay, dia hovaliany hoe tsy fantatro izay ny avy anareo. Ary amin'izay ianareo dia anao hoe, nihinagna sy nisotro teo agnatrehanao izahay, ary nampianatra teny amin'ny kianjanay ianao. Fa hovaliany hoe, lazaiko aminareo fa tsy fantatro izay ny avy anareo. Miala amiko ianareo rehetra mpanao ratsy. Ary amin'izay vao isy fitomaniana sy fikotroanify rehefa hitanareo eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra i Abrahama sy Izaka ary Jakoba mba amin'ny mpaminany rehetra. Fa ianareo kosa ho voaroaka agny ivelany. Hisy olona avy agny atsinanana sy andrefagna, ary avy agny avaratra sy atsimo, hipetraka ihinana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary indro hisy farany izay ho voalohany, ary hisy voalohany izay ho farany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Kristianina ava-malala raha tamin'ny alahady faharoapolo mandavataona tamin'ny alahady lasa teo dia somary sahirana tokoa isika nandreny tenin'Andriamanitra satria araky nambarantsika dia mafimafy ny teny nampiasain'i Jesoa satria nilaza izy sy tonga hitondra fihavananao fa fipesaram-bazana fisarahana ary aprehitra afo ary efa vonina ny afo irehetra. Io araky ny tsipesika dia ilay safidy izay mamaivay rehefa avy eo ka mandoro ao anatsika ao, ka io lay lazainy Jesoa ilay safidy sy maintsy mampisaraka tokoa satria tsy afaka anao safidy anankiroa isika, tsy afaka misabaka ho isika, tsy ka noho izany sy maintsy misy ratra voapetraka an'izay kanefa ratra sitran'ny Kristy satria maty mba ho velona indray. Ka izay indrindra amin'izao alahady faraika amby roapolo mandavataona zao raha avy nandinika koa isika sy nibazina any Masiny Maria nampakarina an-danitra vatana sy fanahy ary any koa ny toerana iandrasantsika iombonantsika olo raika jiaby amin'ny Trinité Masina, ka mampibaribary ilay safidy ao amin'ny Kristy izay vao nifakafaka isika tamin'ny alahady faharoapolo mandavataona. Ka ny an'ity ary amin'izao alahady faraika amby roapolo mandavataona izao dia manantrantitra
fa sady noarian'Andriamanitra olo raika isika eto tany ho fianakaviana raika ho fianakavimben'Andriamanitra ka io fianakavimben'Andriamanitra io ihany koa no fianakaviana any an-danitra ary i Masiny Maria no nisantatra azy ho isika ka io no ilazainy Papa naverimberisika matetika ao amin'ny antsiklikany Fratelli Tutti ka ny vakiteny voalohany dia manambara amintsika fa antsoin'Andriamanitra iverina sy iombona amin'ny firenena rehetra olo raika ao aminy na avy asimo na avy avaratra na avy antsinanana na avy andrefana mba iombona ho ray ao amin'Andriamanitra ary izay fiombonana ao amin'Andriamanitra zay ny voninahitr'Andriamanitra ary isika olo raika ao amin'Andriamanitra no tian'Andriamanitra ho abaribarina ary zay ny fahamasina ary zay ny fahasambarana no arian'Andriamanitra isika ho ao aminy ry kristianina havana. Andriamanitra dia mikasaka mandrakariva miasoa ahasara antsika izao anefa sy maintsy mahay mamaly ny asony isika satria izy sy mba manery fa miandry mandrakariva ny sitraposika zany hoe ny fibebahantsika ka iverenantsika ao aminy ary izay no ampianarin'ny evanjely androany raha nisy olona nanontany an'i Jesosy hoe tompo moa ve dia ho visy ihany ny voavonjy nampianarin'i Jesosy fa mila manao ezaka isika miditra amin'ny varavarana hely io no tiany Jesosy ambara inona no tiany Jesosy ambara amin'izany varavarana hely hety izay sy maintsy idirasika ka izay indrindra ny fotom-pampianarana amin'izao alahady fa 1 izao meza isika hiditra amin'ny varavarana hety vokatry n'ilay safidy izay nolazaisika tamin'ny alahady lasa teo ary izay ilay afo motro mandoro asika ny varavarana malalaka dia ny fampianaran'izao tontolo izao ny lojikan'izay izao tontolo izao no asosika azy ny fankampanahy izay mahatarika asika matetika satria mora kokoa ny miroso amin'ny fampianaran'izao tontolo izao ary ainy ny manolondolo asika ny manahitra asika sy misahatra isika no mamerimberina an'izany fa ny fampianaran'izao tontolo izao dia mamitaka ka mora voasarika isika fa indrindra ianareo tanora ka mora lavo amin'ny fankampanahy ary izao sy izao zemisy izao any anampy isika araka ny voalazan'ny afatra misangana ka mitoria any izay hitanao azany hoe iza mo hita io fa izy soa satria nasika sy mba firek-hevitra ary zay no mamitaka amin'izao tontolo izao hevitra amboamboarina eo ary miovaova hitasika amin'ny lalan'ireny tambazotra sosialy marobe izay mamitaka asika ireny ka voasarika isika ary izay koa ry kristianina ava malala no mahatonga asika miatrika izao sinoda izao mba hivahatra ny maha-kristianina katolika asika satria sy afenina fa maro ny vokadrasy nentin'ity korontana virus ity ho isika ary ampiny izao fahasarotam-piainana vokatry ny fiakaran'ny vidim-piainana izao ary iza moa tsy mikekeka ka mitady tany malemy ny sasany mamitaka misy ny alatra misy ny erisetra misy ny fitapitaka misy ny risoriso ireny no mitondra asika any amin'ny rafim-pahotana lazaisika ka manapotika ny fifandraisana na amin'ny zavaboary na amin'ny manimba asika amin'ny rafitra ny fifandraisasika samitsika dia hitasika zany na ny fifandraisasika amin'izao tontolo izao ka maro no potika noho izay
vitapitaka hoentiny zao tontolo zao zay ary dia very fanaim-bola velona raha izao tontolo zao mitratran'izany isika dia azo ekena fa isika kosa manana ny Kristy lalana izy no mitaraka asika mba sy ho very na maizina aza na sy hita aza ny lalakombana izy ny lalana ary izy ny fahamarinana zany hoe azo ifikirana sara azo ivaharana sara ary sy amitapitaka asika izy ary izy no fiainana ka hitasika ny fivelarana raha mametraka sara sika ary zany no ezaka ataosika amin'izao sinoda izao ametraka an'izay toro lalana avy amin'ny Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana izay ka ametraka rafim-pivelomana isika ka hitondra sika ny fivelarana maolona manontolo sy olon-drehetra ka izay no tanjona kezasika ary sisika ihany fa miara-dalana isika amin'izany ary miara-mizotra isika ka iampiny ny fanahy masina ka amin'izao lahady faraka am'roapolo zao ary ry kristianina hava dia mananatra sika tokoa izy Jesosy ary manambara amintsika ny anjara toeran'ny finoana izay mahatonga sika nametraka hoe fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka miara-mandalina amin'ny finoana ny finoana mitaky safidy ka noho izany dia sy tany malema no renam-pangaty izy ho isika fa raha izay dia midika ho varavara malalaka fa tanolonaka zany hoe iasana izy ary niezaka ataonao zay ary io ezaka ataonao io ny varavarana ety ka ametrahanao an'Andriamanitra ho ivo ny fiainanao sy eo anivo ny fiainanao ka amin'ny alalany sy miaraka aminy no irosonao amin'izay fametrahana an'izay rafim-pivelarana mpivelomana zay ampivelatra asika ka iasan'Andriamanitra io tanolonaka io ka azahosika ny fiadanana sy ny fahasambarana azosika eritreretina tsara ireo fanoharana momba ny voana fafy lasaka ny tanolonaka ka mamokatra 100 ka noho izany ry kristianina havana sy ampy fosiny manao hoe anatanteraka an'izao zahay manao an'izao zahay nandray communion zahay na vitanay nidingana azy aby efa vitanay izy aby fa araka ny voalazan'i Jesosy ambarany amintsika ary amin'izay ianareo dia anao hoe nihinana sy nitrotrotro teo anatrenao zahay ary nampianatra teny amin'ny kianjanay fa ovalian'ny tompo hoe lazaiko aminareo fa sy fantatro izay niavianareo izany hoe tadiavin'i Jesosy ho ny fiainasika sy ny finoana dia iray ihany ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro mba sy ho resaka fosiny ny finoana fa mentefa amin'ny fiainana ary ny fiainana mamelombelona ny finoana ary izay mitendresika amin'izao sinoda izao ka izay indrindra ry kristianina havana fantatra Jesosy ny momba asika raha miezaka tokoa isika satria kristianina isika zany hoe avy amin'ny Kristy ka raha tiasika ny hofantatry ny Jesosy amin'izay fotoana iombona asika amin'izay ho fianakaviana ray ao aminy dia hokary sy anso ny anarany fosinysika fa hivelona tahaka azy ansoiny asika amin'izay ary izay no efa nosantariny Masiny Maria araka ny ambarasika teo tamin'izy nampakarina vatana sy fanahy any an-danitra ny antony dia satria i Masiny Maria dia niaina ny sitrak'Andriamanitra niomina tanteraka tamin'i Jesosy izy ary izay koa no anjara-piainana miandry amintsika fa izao sinoda izao zany hoentsika ho toro lalana anampy azy ry kristianina hava malala ny sinoda hoentsika anampy asika mba hivelona an'izay maha-kristianina asika zay ka izay indrindra ry kristianina hava malala sy mainsy miezaka isika sy ampy ny mandray ny sakramenta rehetra araka ny lazaisika vita raziavy fa sy mainsy miezaka isika mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro aoka ny fiainantsika ho fiainana
kristianina ho fiainana mpanaradian'i Kristy manambara fa nametraka safidy matotra isika ka zary olon-dehibe amin'ny finoana ka ho tanolona ka iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra aza ho isika ny asambarana ao anatin'ny fiombonana tanteraka amin'ny Kristy amin'ny maha olo raika asika ao amin'ny Kristy mahafirately tody asika ka miova ny fifandraisana amin'ny zavaboary, miova ny fifandraisasika samitsika, miova ny fifandraisasika amin'Andriamanitra. Eo nambaran'ny Jesosy izy olona avy any Asinanana sy Andrefana ary avy any avaratra sy asimo hipetraka hinana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary maniry isika mba isika zany olona izany, isika io raha mivelona tahaka any Kristy isika mandray any Kristy eo anivon'ny fiainansika sy ivon'ny fiainansika ary zay no dikany hoe Eglizy olo velominy bateny miombona mandray atanana ka iraina ho tabernakla velona ary ho tanteraka amintsika ny teniny Jesosy vondranesika teo ka ny faranany hoe indro isy farany izay voalohany ary isy voalohany izay ho farany ka izay indrindra ry kristianina havana ny tanjony ny synôda izay iainasika zao dia ametraka rafitra anampy isika iroso amin'izay fivelomana ny afatra ny synôda zay ka ho fiaina miainga avy amin'ny fianakaviana Eglizy kely miara-mivavaka mandalina finoana ka ho tanteraka tokoa ho ny tanjona eo amin'ny fiainasika dia mba ho Eglizy velomin'ny batemy miombona mandray an-tanana zary misionera tabernakla velona. Ny tiany Jesosy ambara sy hoe hiazakazaka ary marina sy maintsy manao hoe ezaka isika fa nitadiavana dia isika manokatra ny fosika ka hivelona n'izay mahazanak'Andriamanitra asika zay zany hoe isafidy ny Kristy amin'ny fiainansika ka ho fianakavian'Andriamanitra isika. Izay no ambarany vakiteny faharoa dia ny taratasy ho an'ny Hebreo aza dinareo ny fananarana izay nomenanareo ary indraindray amin'ny mahavaravarana hety dia ka ho fantatra sika ry kristianina havana fa sy maintsy misy ny famaizana, sy maintsy misy ny sedra, sy maintsy hivelomana, sy maintsy tanteraina satria sy mandeha ho azy ny finoana ho isika sy tany malemy ho isika anorena mpangady ny finoana ary sy maintsy mamola tena isika, sy maintsy misy ny fahafoizana miala amin'ny rasy ary zay no mahatonga asika mamerimberina hoe ady sady dia ny fiainana ady amin'ny rasy ary dia makany amin'ny fiainana miombona amin'ny Kristy araka ny fampianaran'i Kristy ao amin'ny evanjely io ary io ihany koa io famaizan'ny tompo io no ambarany vakiteny faharoa eto sy maintsy eo ny sedra isan-karazany, sy maintsy eo ny fiafiana isan-karazany ahafahasika miditra amin'ny varavarana hety fa sy amin'ilay varavarana malalaka mitondra asika amin'ny fahaverezana averina indray sy hoe ny fizaliana ny tadiavin'ny tompo sanatria izany sy matoy Jesosy ny zaly dia anafaka asika amin'ny fizaliana ary profon'izany koa ny vavaka izay ataosika ao amin'ny vavaka nampianarina isika dia sy manao hoe omeo anay anio ny fizaliana isan'andro sy izay no angatasika amin'izao fidirana amin'ny varavarana ety izao fa omeo anay anio ny sakafo anay ary hoy izy manampy an'izay mankanisa dia amiko ianareo izay ve sara-pahoriana fa namaivana anareo rafitinina izay rehetra zay nitadiaviny dia izy ho eo anivosika, izy no ivim-piainasika ka izy no taraka asika amin'ny lalana tena ahitasika ny fivelarana marina dia ny fahamarinana ary ny fiainana ry kristianina havana aoka amin'izao fotoana etresika
ny fanamasinana maro pretra sy diakra amin'izao misy ny voady esero izao oka azava ny safidy fiainansika ka safidy an'Andriamanitra isika ka anao départ vaovao fa sy départ zéro izany rehetra zany no mahatonga ay matetika milaza amintsika hoe aoka hivavaka ho an'ny pretra isika mba hanana pretra masina sy maro isika ka amin'izay mba ho afaka hitarika isika araky ny fantatra sika amin'ny mahapretra azy marina ilaina ny maro fa ny tena ilaina dia ny pretra marina izany hoe na dia sy lavorary aza ny pretra noho izy miombona amin'Andriamanitra dia hanampy isika miombona amin'Andriamanitra satria ny dikany hoe masina dia fiombonana amin'Andriamanitra ry kristianina havana aoka mba iseho amin'ny fiainantsika tokoa ary ny safiditsika fa natsoin'Andriamanitra ho fianakaviana raika ao aminy isika olo raika ao aminy ho frately toty ao aminy ho ny papa ho mpiray tampo isika ziaby ry Jesosy Kristy Tompo mba omeo anay tokoa ary ilay tampiny fahasoavana avy aminao dia ho tonga anisan'ny fianakavianao tokoa izahay hiada-pinaritra ao aminao ampianaro hiaraka aminao na dia amin'ny sarotra na amin'ny mora amin'ny fanorenana ny fanjakanao ary engany eden'izao izahay iombina anjara amin'ny asambarana mahazanak'Andriamanitra tokoa engany ny sakramenta noresinay sy hoe ty velany fosiny fa maniteraka tokoa ny fiainanay ka hiezaka izahay mba ho lavorary sy iombina ao aminao mandrakarivo masiny Maria renin'Andriamanitra renin'ny eglizy ianao ka mivavao anay amin'izao ezaka ataonay izao anorina EOV manorina ETA masinday Josefo ray mpiaron'ny eglizy eran-tany mivavao anay amin'ny dikana voalohany amin'ny synody eto amin'ny diocese mba hirosonay amin'ny lalindalina koa amen aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier.